Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray raha efa nihemotra amin'ny fotoana tsy mbola fantatra ny hanatanterahina ny adina ara-panantanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC dia hihemotra ihany koa ny an'ny bakaloera satria raha tokony amin'ny asabotsy izao ny fanaovana ny adina ara-panantanjahantena ho andreo nisafidy ny adina lomano dia nihemotra amin'ny fotoana tsy fantatra ihany koa izany. Ireo no fantatra nandritra ny fanambarana nataon'ny mpampianatra adina ara-panatanjahantena tamin'ity androany ity. Jemimara Daniela sy Mamira Soanaivo mitatitra ny vaovao. Raha tokony amin'ny sabotsy 17 volana jona izao ny hanatanterahina ny adina ara-panatanjahantena ho andreo mpanala fanadinana bakaloera nisafidy ny taranja lomano dia mbola tsy nizara ny taratasy fiantsona ny tompon'andraikitra amin'izany. Nihemotra amin'ny fotoana tsy mbola tsy voafaritra izany noho ny mbola tsy fantotosany ny fangatahan'ireo mpampianatra. BEPC no facultatif, ny Bacc, note obligatoire ary éliminatoire. Dikan'izay efa nazavaina tao ihany koa fa ray volana mialohan'ny écrit zany dia tokony efa vita ny BEPC Bacc. Hatreto nefa zany raha araka ny fitakina zany dia hoe rovina no atao izy io. Dikan'izay le resaka hoe fanemorana zany miankina amin'ny karazana ohatran'ny hoe fifandaminana ao anatin'izay satria ny Bacc ny EPS aloha surtout tsy afaka mihitsy raha ny fahitako anazy en tant que coordonnateur technique zany tsy afaka tsy azo atao mihitsy aoran'ny écrit. Mangataka ny andovana ny tampi-karamana BEPC na ny vacation tamin'ny taondasy ireo mpampianatra adina ara-panatanjahantena. Iray volana mialohan'ny anombohan'ny adina antsoratra no tokony ahavitany ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny bakalorea. Raha amin'ny 20 volana septambra izao araka izany no anombohan' izany adina ara-panatanjahantena izany dia tokony alohan'ny 20 volana aogositra ihany koa no tokony efa vita ny adina ara-panatanjahantena. Zony mpampianatra ny manao fangatahana sy ny mitaky ny zony fa tsy tokony ataon'ny rehetra ao an-tsaina koa ireo hoe manao sorona ny mpianatra malagasy izy ireo. Izay no nambaran'izy ireo androany. Tsy Antananarivo irery zany no concerné amin'ity zavatra ity fa mijanona tanteraka mihitsy ny examen manerana ny Madagasikara raha ny EPS manokana zany. Dia faharoa mazava le resaka teo zany vakina teo hoe misy ny fitakiany mpanabe izay hitantsika eny an-tanimbary andrina sasany miakatra eny amin'ny 13 mai hoe misy fitakiana marary ny mpanabe. Zay ny amalikon' le fanontaniana teo hoe tsy maintsy ao anatin'izao période fanaovana examen zao ve no hitakina tsy manao otage ngamba ny filazana anazy fa mitaky ny zo satria raha misy ny mpiasa-panjakana faran'izay farahidiny dia izay mpampianatra. Amin'ny 17 volana jolay moa no tokony hanomboka ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny bakalorea raha amin'ny sabotsy 17 jona kosa ny androany safidy ny adina lomano.